Sous l'égide de la Fédération Malagasy des sports auto, le club TMF Rally vous présente la première manche de championnat de Madagascar des slaloms. L'ouverture de la saison 2014, ce samedi 29 et dimanche 30 mars 2014, sur le circuit TMF Ivat, avec en prime un challenge 4 roues motrices et une participation d'un 4x4 T2 en propulsion. Sponsor officiel, entreprise Air, Silhouette de l'Est, média officiel, KOLO TV FM. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao lehibe ny sampanana fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM ianao. Ity am-piandohana dia tsara ny manamarika fa manana vahiny ny sampana fampalalam-baovao ao anatin'ny question d'actu izay fandaharana noforoany ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM. Tsy izay zany fa idama izay mpanakanto sady mpandinika fiarahamonina hitondra fanazavana sy fomba fijery mahakasika indrindra ny fahatsiarovana ny 7 mars 7 sy 700 sy arivo. Arahantsika aorian'izay fampalalam-baovao izay moa izay fandaharana question d'actu fa hiditra avy hatrany amin'ireo antsipiriam-baovao isika. Mitodika misimisy kokoa amin'ny raharaha 7 Martsa ny vaovaontsika. Araka izany mangataka ny fampiarana ny miralenta ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanomaso nandritra ny fanateram-boninkazo izay nataony tetsy Ambojatovo. Tsy nanaiky ny fandravana ny birao maritry ny antenimiera-pirenena ny tenany ka nanao antsoavo ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Isan-kelan'izay kosa nefa dia nisy ny sora-baventy ireo olotrotsa niatrika ny fanateram-boninkazo natao tetsy Mozole. Ny fanajana ny lalàna no angatahan'izy ireo amin'izany fanampanazavana. Fanajana ny lalam-panorenana ary fametrahana ny tany-tandalàna no hita soratra tamin'ny sora-baventy izay nentin'ireo olon-tsotra teny amin'ny fasan'ny Mahirifo androany nandritra ny fanateran'ny filoha Rajaonarimampianina niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy akaiky voninkazo ho an'ny nodimandry tamin'ny 770 Tamin'ny fotoana natongavan'ny fiara nitondra azy, nisy andian'olona vitsy ny tabataba, nilaza fampamadika ny filoham-pirenena. Tsy nisy ny korotana, fa tamin'ny alalan'ny tabataba sy fitsofana sifile no nanehoan'izy ireo izay hevitra izay. Nitondran'ny filoham-pirenena fanamariana manokana androany, fa ao anatin'ny fanaran-dalan-tanteraka no tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra. Aza izay no jerena foana hoe tsy vita maly, tsy vita androany, tsy maintsy ho vitantsika io. Mbola mandamina ao anatin'ny tena fandaminana tanteraka ao anatin'ilay fihavanam-pirenena. Azoko natao io amin'ny fotoan'andro ny zao nanaovana an'ilay izy. Ny fanendrena ny ajare sampa no tian'ireo andian'olona vitsy ireo hiampangana ny filoham-pirenena ho mpamadika raha tsy manendry an'ity tanana kavana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ity ho praiminisitra izy. Io fanendrena io izay mbola tsy nisy hatramin'ny androany. Ho an'ny tetsy Ambojatovo kosa indray, nidina manokana nametraka fahaizam-boninkazo teny ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Nambarany tamin'izany fa tokony ho tazonina amin'ny sezany izy manoloana ilay didim-pitsarana navoaka ny HCC. Tafiditra hatramin'ny mahavehivavy azy sy ny resaka miralenta ny hevitra nentin'i Kristina Razanomaso nanohitra ankolaka ny didim-pitsarana. Manao antsoavo ho an'Andriamatoa filoham-pirenena sy ny tompon'andraikitra mahefa ary ny malagasy tsy vaky volo izahay mba hiara-misalahy amin'ny fampiarana sy ny fanajana ny tena demokrasia eo amin'ny tokony ho anjara toerany vehivavy eto amin'ny raharaham-pirenena. Fanaran-dalàna no ilaina apetraka ary ambany lalàna ny olon-drehetra. Io kosa raha alalinina ny dikan'ny valiteny ny filoham-pirenena androany raha nanontaniana momba izany. Taorian'ny nofikena amin'ny tapevanana teny amin'ny SMS Sonerana nilaza ny tenany fa manaraka ny lalàna velona ary manaja ny demokrasia. Eny niona nge izay matoa izay miona raharaham-pirenena no nionanay tao hoe nijery hoe tsy maintsy alamina foana ty firenena ity ka tokony samy ezakintsika andamina firenena. Everitra zava-dehibe mihitsy zany ny nionanay teo satria nampiseho izy ny fahavonany
hitondra fandaminana dia ho raha hoe zange efa dio foana efa vonona nitondra fandaminana fa dia oka ny tena tompontsoa amin'ny firenena no jerena oka ho fantatry ny rehetra fa efa misy dingana efa vita amin'izao fotoana izao efa vita ny fifidianana efa ny valina ny pejy ny tetezamita efa ny safidy ny vahoaka ny filohany efa ny safidy a resolom-bavambahoakany izy a noho izany a tokony le hoavy no ijerena tokony le tompontsoa ny vahoaka no jerena fa tsy hiverin-dalana indray akory isika hoe hidiny eny an-dalambe hitaky an'izao a everika fa tsy antsony hitondrana firenena zao. Ny ainga ho any Bruxelles androany ny ampahan'ny délégation tarehan'ny filoham-pirenena era Jonary Mampianina ho an'ny androany kosa tsy nahitana korontana sy fioram-pefy ny fahatsiarovana ny daty ny 7 Mars. Fa miompana tanteraka tamin'ny fampandrosoana sy ny fitiavan-tanindrazana ary ny fanantenana ny vahoaka, fanentanana ny vahoaka ny laten'ny filoham-pirenena era Jonary Mampianina tamin'ny fanamariana ny fahatsiarovana ny datin'ny 7 Martsa tany Moramanga. Ho an'ireo bikotro maro olatra dia nanainga ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana hoentin'ireo orinasa goavana misy any an-toerana izy ireo tahaka ny Ambatovy ohatra ny lateniny teo ihany koa ny fangatahana ny amin'ny fisotrondronono izay raisin'izy ireo isan'ny 3 volana fanadidina no arahintsika. Tamin'ny 7 ora sasany maraina no nigadina tao Moramanga ny Anginim-by nitondra ny filoha mivady niaraka tamin'ny ministry ny Foloalinda sy ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmeria ary notrono ny olo-manakaja hafa avy eto Antananarivo sy tany an-toerana. Avy hatrany dia niazo ny fahasan'ny mahery fo tao am-panifana ny délégation notariany ny filoham-pirenena era Jonary Mampianina nanatitra ny voninkazo fahatsiarovana. Teny an-toerana dia efa nisy ireo bekotro maro olatra ny tsenan'ny filoha. Taoriny ny hetsika fahatsiarovana avy hatrany dia niazo ny tsangam-baton'ny mahery fo tao Moramanga tsena ny délégation izay toerana nanaovana ny fankalazana isan-taona. Tomefolona tanteraka ny lalana tamin'izany miala teny amin'ny sampanana hatreny amin'ny tsangam-bato. Teo ihany koa ny lalana miazo ny fahasan'ny mahery fo mandra-pahatonga teny amin'ny tsangam-bato. Teo am-patongavana dia niroso tamin'ny fisafona ny andiatafika ny filoha ary niroso tamin'ny fanateram-boninkazo ary nitsofina ny anjomara-pahatsiarovana. Vita izay, avy hatrany dia niditra tamin'ny kabary fanjimbiasana. Ho an'ny filoham-pirenena era Jonary Mampianina, mariky ny fitiavan-tandrazana ny tolona ny tanterahan'ireo boikotro maro olatra ireo ary tokony tohizan'ny tanora aty aoriana mba hisiany ny fampandrosoana marina. Tadidio hatrany izay fitiavan-tandrazana izay. Velomy hatrany ao anatintsika izay fitiavan-tandrazana izay tarika antsika amin'ny fampandrosoana ny filoham-pirenena fa izao sy anao no anao za fampandrosoana izany matoka fa androany dia velona indray ao anatintsika za fitiavan-tandrazana izany. Niompana tamin'ny resaka fampandrosoana sy fitiavan-tandrazana ihany koa ny kabary ny bekotro maro olatra. Nilaza fa manana anjara ao amin'ny orinasa Ambatovy izy ireo, isan'izany ny fitrandrahana fasimainty. Betsaka nefa ireo tanora no tsy anasa ka mila tosika avy amin'ny fitondrana izy ireo mba ahazoana izay tandrefy azy. Nangataka ihany koa ny bekotro maro olatra mba ho ampitomboana ny fisotrondronono raisin'izy ireo isan-3 volana ary koa ny fanampiana azy ireo noho ny rivo-dozana andalo farany teo ka naharavany trano fonena ny ankamaroan'izy ireo. Fanampiana mba satria raha heverina ireo azo isan-3 volana dia kely tokoa ary tsy ampy ny fiveloman'izy ireo ka dia mba mangataka izay mba ampianao andriaman'ny filohan'ny Repoblika. Hovahanaingana ny olana ho ny filoha ary aniraka tompona andraikitra mahefa ao amin'ny fitondrana mba hijery izany olana izany. Nisy ny tantely tapabata natolotry ny fitondram-panjakana ireo boikotro maro olatra tahaka ny fanao isaky ny 7 Mars. Niazo ny fahasan'ny mahery fo teny Mozole indray avy eo ny filoha nametraka ny fehezam-boninkazo. Eo amin'ny tontolo ny toe-karena kosa indray dia tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny maharitry ny vondrana firenena amin'ny teny frantsay fa 170 tao Paris any Frantsa moa izany fa tafaverina indray ao anatin'ny vondrona i Madagasikara. Araka izany
Ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny OIF Abdou Diouf tamin'ny filoham-pirenena malagasy ery Rajaonarmapianina nandritran'ny fionan'izy ireo ny 20 Martsa nandritran'ny dian'ny farany tany Frantsa. Nambaran'ny filohan'ny OIF tao anatin'ny lahateny izay nataony fa efa maro toerana ny fitondram-panjakana tao aorian'ny nahalaniana ny filoham-pirenena araka ny fanekena tao anatin'ny tondrosotra. Raha tsy ahivona dia ny 2 Aprily 2024 no tapaka teo anivon'ny filan-kevitra maharitra ny vondron'ny firenena teny frantsay io fampitona amin'ny Madagasikara noho ny fanomezana fahefana ny assez na ny fahefana avon'ny tetezamita. Tsy mijanona treo anefa ny asan'ny OIF tamin'ny fanampiana amin'ny fampitoniana ny krizy fa mbola mijanona ho eo amin'ireo mpisehatra ara-politika sy fiarahamonim-pirenena mba ampatanjaka sy ampanjakana ny demokrasia sy hamerenana ny fampandrosoana raha nambaran'ny filohan'ny OIF hatrany. Fa mbola maresaka izay ifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany izay hatrany dia noraisin'ny Papa François tao Vatican omaly ireo évêque malagasy notarian'ny Monseigneur Désiré Tsarahazana filohan'ny episkopaly. Nambarany tao anatin'ny lahateny izay nataony fa izy tsy ho ela ny fanendrena kardinaly malagasy. Nanan-kery ireo évêque ireo ihany ny papa mba andrainy andraikiny mifandriky amin'izy ireo eo amin'ny fanarenana ny firenena ao anatin'ny fanajana ny Jesosy ny adidiny tsirairay. Zava-dehibe ihany koa ny fifandraisana mitera-bokatsoa amin'ny tompony andraiki-panjakana mba ho iray ihany hikatsahana ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Trangam-piarahamonina kosa no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Olona mandeha alina tsy mitondra karapanondro misa 70 mpanakorontana amin'ny alina 3 no voaroroan'ny UIR na ny unité d'intervention rapide tamin'ny alina nandritran'ny fizavana izay nataon'izy ireo opération Milavaniny. Opération Milavaniny no nilazana ity hetsika izay notanterahina ity tanjona ny nampametraka ny famongorana ireo mpanendaka sy ny mpanao asa ratsy amin'ny alina eny amin'ny faritra mena manerana ny boriboritany enina eto an-drenivohitra. Arahantsika avy hatrany izay fanadihadiana izay iarahana amin'ny Gaëtan Andretsalavo. Fizavana karatra sy fizavana fiara ary fisafona ireo faritra mena eto an-drenivohitra no notontosain'ny UIR na ny unité d'intervention rapide avy eo amin'ny polisy-pirenena omaly. Efa misy fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra amin'ny faritra tsirairay avy ka nahafana nanatanteraka izao hetsika izao. Nisy araka izany ireo toerana efa voalaza fa faritra mena ka ireo avy hatrany no naleha. Eo amin'le mijanona iny efa eo le quartier mabitarainan'ny olona eo. Misy fotoana hoe misy hoe mijanona ery amin'le bar ery misy an'le karaoké etsy, misy fotoana tsy mijanona. Eo amin'ny quartier iny le tena mabitarainan'ny vahoaka, mpanendaka, mpamaky trano, reny rehetrarehetra reny zao rehefa mamy reny dia manainganainga mpanahy amin'izay dia lasa amin'izay manendaka. Tsara ho fantatrareo fa avy amin'ny alcool ihany no mahatonga an'ireny von'olona matsiravony ireny fa tsisy olona hoe lucide be zany andehanao an'ireny manendro nantsy, manolana reny fisotrosotro ireny dia avy eo mifokafoka amin'izay dia lasa amin'izay manao ny ataony zareo. Tsy nijanona teo amin'ny fizavana karatra fotsiny ny fisafona natao, nihitatra hatrany amin'ny fizavana sy fanakatonana bara izany. Misa enina araka izany ireo bara nakantona. Ny bara izay nalaza tato ato fa ivitoerana fikaonandohan'ireo mpanao asa ratsy mialohan'ny anatanterahany izay asa ratsiny izay. Teo ihany koa ny fizavana fiara sy ny taratasy miaraka aminy. Ilaina ny fanaovana izao fisafona izao ho famerenana indray ny filaminana eto an-drenivohitra. Ilaina ihany koa ny milavaniny amin'ireo mpanao asa ratsy raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Tafiditra ao anatin'ny teknika ampiasain'izy ireo izany. Tena harselena mihitsy zany zao le jiolahy sy le mpanao ratsy fa tsy hoe izy ny avela miharselena antsika. Zay zao zany zavatra hitantsika eo ao anatin'ny sehatra toerana maro samihafa izay heverina fa mafapana dia tena aseho mihitsy fa vonona hiaron'ny vahoaka sy ny fananany le polisy ary miexiste ny unité d'intervention rapide eto Antananarivo izay manenjika an'ireny asan'ny jiolahy ireny ary manakana ny tsisin'ireny ihany koa no ataony zany ao anatin'izay zavatra izay. Mamaly ny antson'ny olona izay miantso vonjy dia ataony ny unité spécialisée daholo izay rehetra izay mba ahafahana mba mampandry fahalemana ny tanànatsika. Taorian'ny fanafihana teny Analamahitsy izay nahalavy jiolahy misa 3 dia azo lazaina fa niato ny fanafihana amin'ny tapiadina raha ny fanazavana azo hatrany. Sambany no nanatanteraka hetsika toy izao ny avy ao amin'ny UIR na ny unité d'intervention rapide. Mbola hitohy nefa izany hetsika izany raha ny fanazavana nomeny ny tompona andraikitra hatrany.
Vaovao ny toetrandro voray izao ariva izao nivadika ho tempête tropicale mahery vaika ilay andro atsy amin'ny lakandranon'ny Mozambika mety hivadika ho rivodoza hatramin'ny rampitso maraina izany. Efa nahazo anarana ary antsoina hoe Hélène ity andro ratsy ity. Androany aloha ny nosy Mayotte sy ny nosy Comore no efa lasibatry ny rivo mahery amin'izao fotoana izao sy ny oram-baratra entin'ity andro ratsy ity. Araka izao raha itsika izao anio alina no tena ho mafy ny fandalovan'ity andro ratsy Hélène ity amin'ireo nosy roa ireo. Mety tena ahiry vaika izany. Ho an'i Madagasikara manokana dia mbola manan-kery ny filazana fanairana. Ho an'ny morontsiraka avaratra sy atsimo andrefan'ny nosy tsy mbola misy fiantraikany amin'ny toetrandro eto toerana izany. Na dia mety hivadika ho cyclone tropical na rivodoza aza tao anatin'ny ora maro raha tsy mihena izany herin'izany rivodoza izany. Iverenantsika ny raharaha 7 Martsa, ny enina tsikelikely ny isan'ireo bekotro marolatra niady ho an'ny tanindrazana tamin'ny 7.7 sy 900 nanomboka ny taona 12 Ny lalam-piainana tsy maintsy hodiavina no antony mahatonga izany. Rehefa natao ny kajy tsotsotra, raha miaina 100 taona ireo bekotro marolatra ireo amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 15 taona eo dia tapitra ny odimandry avokoa izy ireo raha ny taona ny ray aman-dreny ireo ankehitriny. Resahina izany satria mampanontany ny olona amin'izao fotoana izao ny tantara sy ny fiampitan'ny tantara amin'ny taranaka fara-mandimy. Aratrika efa-trano izay fanadihadiana izay. 20 taona no zandriny indrindra ary 1.0 taona no zokony indrindra amin'ireo bekotro marolatra mbola velona amin'izao fotoana izao. Mahatratra 500 sy 5,000 sy 1,000 sy 1,300 isaky ny 3 volana no vola raisin'ny bekotro marolatra iray ankehitriny. Raha toka 2,20 sy 703 ariary isan-taona no vola nomena ireo olom-pirenena ireo tamin'ny taona 770 sy 700 ary vola madiodio ny sampana DCR na sampandraramy sahana ny miaramila revolutionnaire no nikarakarana azy ireo. Niakatra tsikelikely ny isa ka natratra 720 sy 900 sy 5,000 izany tamin'ny taona 120 sy 700. Tafakatra 140 sy 4,000 ny isan'ireo tamin'ny taona 420 sy 700. Nanomboka teo no niena tsikelikely ny isan'izany olomanga izany. Ankehitriny miisa 520 sy 2,6 izy ireo no velona manerana ny nosy, izany hoe tao anatin'ny 20 taona 420 sy 700 sy 3,000 tamin'izy ireo no nodimandry. Tsy mitovy amin'ny fandraisana an-tanana ireo mpitolona taty aoriana ny fandraisana an-tanana ireo anciens combattants ireo. Zay lazaika anao zany à peu près 500 000 environ, zay 500 000 par trimestre. Kanefa n'ireo olona nitolona zay taty aoriana ireo zay nononako dia mandray 2 hetsy isam-bolana ny anange par de 3 mois io. Zay no tiako lazaina aminareo. Ka zany no angatanay ary efa mivaliany izy moa valian'ny président moa tany Moramanga androany fosondrotra le pension ny bekotro marolatra. Alohan'ny fanjakana kosa ny 10 isan-jato amin'ny fitsaboana raha marary. Mahatratra 7 hatramin'ny 10 volana aorian'ny fitsaboana vao azo izay vola izay raha ny fanazavana. Ho an'ny maty kosa dia ny fandrakofana sainam-pirenena no farany amin'ny fanomezam-boninahitra ny bekotro marolatra. Tapitra treo koa ny fandraisana an-tanana azy fa tsy mitohy amin'ny taranaka intsony izany. Politika mpanjakana isian'izany bekotro marolatra izany hatrany ny faninana ny taona ampidirina ao anatin'ny fikambanana. Ireo 14 taona tamin'ny 770 sy 700 no mbola raisina nanampy ireo olomanga ny firenena ireo ankehitriny araka ny politika mpanjakana hatramin'izay. Tsy azo lavina araka izany fa ho faty tsikelikely ny tantara arakaraka ny androson'ny vanim-potoana. Mbola tsy vita ny ady ho an'ny malagasy raha ny teny nomen'ny iray amin'ireo bekotro marolatra tafaresaka taminay androany. Fijerevana an'ireo tatsaha madinika na aiza misy azy dia ny firaisakina ary mba tokony mba ho jerevana ireo natohinana indrindra mifaritra fivelomana indrindra ireo maro anaka.
Raha zato taona no tomban'andro azon'ireto ray aman-dreny akanga sinsananamborana ireto, mbola manana 15 taona ny zandriny indrindra ary 9 taona ny zokiny indrindra ho an'ireo velona ankehitriny. Ho an'ireo firenena matanjaka tahaka ny La Frantsa, efa nambaran'izy ireo ofisialy fa efa nodimandry avokoa ireo bekotro marolatra niaro ny tanindrazana tamin'ny ady lehibe voalohany. Mbola misy anjatony maro kosa ireo niatrika ny ady lehibe faharoa izay tapitra 2 taona ny aloha ny raharaha 1790. Fa tolona tany Moramanga fitifirana ireo mahery fon'ny firenena tao anaty VAOVAO. Ireo no masaka ao an-tsain'ireo tanora sendranay nandritra ny fanaovana ny fanadihadiana momba ny tolonantranga tamin'ny 1700. Ho an'ity fahatsiarovana ny fankalazana ny 1700 taona n'ireo andro manatantara io, tompim-pivavahana no nanokafana ny fotoana. Nito tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teny Ambojatofo sy Mozole ny fotoana taorian'izay. Aratsika vetrany fanadihadiana. Ny ao an-tsaina voalohany raha misy resaka 47 dia izay misy ny tany Moramanga zany no tena nanamarika voalohany lelan'ny 47. Izay zany ny ao an-tsaiko voalohany. 47 zany dia andro manatantara ho antsika malagasy, ho fahatsiarovana andreo mahery fony tanindrazantsika. Ny tolona nataony zareo mena lamba tamin'izany andro zany. Fa mariky ny firaisan-kina sy fanehoana ny fitiavan-tanindrazana ny fijoroana teny amin'ny lanonana fahatsiarovana ny tolona natao tamin'ny 1700. Na teny Ambojitofo na teny amin'ny Mozole, olon-tsotra maro no tonga nanotrana ny fotoana. Tsy tazana teny toerana kosa ireo filoham-pirenena nifandimby teto Madagasikara, isan'ireo tonga nanatrika izany kosa ireo filoham-pirenena nifandimby teto Madagasikara. Araka izany, ireo solitena avy amin'ny gouvernement ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny PDS ny tanàna Antananarivo. Arahantsika vetrany fanadihadiana. Fotoana iray tokony anadinoana ny firehana politika maro samihafa ny fahatsiarovana ny tolona natao tamin'ny 1770 fa ifantohana kosa amin'ny fitiavan-tanindrazana. Ambeti-tenin'ireo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena ny hoe fitiavan-tanindrazana. Ireo bekotro marolatra ihany koa iara-manaiky fa naneho ny fitiavan-tanindrazana matoa misy ny fotoam-pahatsiarovana tahaka izao. Isan'ny tsikaritra androany na dia tantoerana aza ny ankamaroan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ny tondra ny Madagasikara ka mbola velona. Tsy nisy tonga nanome voninahitra ny fahatsiarovana ny 720 taona ny tolona natao tamin'ny 1770 izy ireo. Tsaroana ny amin'ny firenen-kafa rehefa misy ny fotoana lehibe tahaka ireny, atsiarovana na ireo miaramila maty anady ihany azy, dia tonga manotrona izany avokoa ireo filoha efa niala teo amin'ny fitondrana noho ny fanehoana fanajana ho an'ny tanindrazana sy ireo maty noho ny tanindrazana ireo. Eto amintsika kosa, ary hita ny ariary izany androany, tsy hita ny filoha Andry Rajoelina, ny filohan'ny Repoblika Mpisolo-toerana Norbert Lara Ratsirahonana. Tsy tazana ihany koa ny filohan'ny Repoblika Albert Zafy ary ny filohan'ny Repoblika Didier Ratsiraka. Fa ankoatra azy ireo, tsy tazana nandritra ity lanonana fahatsiarovana ity ihany koa ny FFKM. Raha toa ka lasa namita iraka ny Vatican ny Monseigneur Odon Razanakolona, nanambara fa voatana amin'ny adidy sy andraikitra maro samihafa ireo mpikambana hafa ao amin'ny FFKM. Nanolotra teny fialantsiny kosa izy ireo teny ampamaranana ny fotoam-pivavahana izay ny tanterahana io maraina io teny amin'ny FJKM Analakely.
Isandra tonga nanatrika an'ity lanonana fahatsiarovana ny fahafito amby enimpolo taona ny tolona natao tamin'ny 720 ity ireo avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ireo solitena avy amin'ny gouvernemanta izay notariany Prime Ministra Omer Belzique, ny PDS n'Antananarivo renivohitra, ny Asina Andriamanjato sy ny filohan'ny anteny meram-pirenena Christine Razana Mahasoa. Fa iresaka taom-baovao malagasy kosa indray sika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Misy ny fifanoheran-kevitra eo amin'ny famaritana ny tena taom-baovao malagasy. Samy manana ny heviny sy ny fomba fanisany andro avokoa na ny avy amin'ny fitoasana na ireo sanatra navalina. Ao ny miankina bebe kokoa tamin'ny fijerena ireo kintana sy ny volana, ao koa no niankina tamin'ny fijerena ny toetrandro sy ny zava-misy. Vokatr'izay samy manana ny daty ankalazana ny taom-baovao malagasy avokoa izy ireo rotonta ireo. Isy ny taom-baovao anankalazaina manomboka rahampitso fanadihadiana no arahintsika. Maro ny verevitra indrindra ireo taranaka ankehitriny fa mifanipakakarona toy ny voalala voasambotra ireo malagasy mpikarakara ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Very fanatony valala voatango ny ambany lanitra noho izany. Tsy vitsy ny tsy mahafantatra intsony izay tena marina. Samy nanana ny fomba nanisany ny andro avokoa izy ireo. Ao ny niankina bebe kokoa tamin'ny volana sy ny kintana, ao ihany koa ireo niankina tamin'ny toetany sy ny zava-misy. Izay no namaritana ny volana malagasy tao anatin'ny taona iray. Ny taom-baovao malagasy dia misy tokoa izy ary ny tenanay atao amin'ny fikambanana krezanta izay solonay tena ankehitriny miaraka amin'ny vice-président eto dia lazany manao hoe makalaza izahay satria io zany ny fantatra fa hoe taom-baovao malagasy nefa moa ataona fa samy manana fandriany azy ny olona hoe misy anankiroa izy. Nisy volana 12 teo amin'ny malagasy ka ny volana alahady no nanomboka azy ary ny alohotsy no namarana izany. Ny vava alahady no andro voalohan'ny volan'ny taona, io ny taona vaovao. Efa hatramin'ny andron'ny mpanjakaralambo no voafaritra mazava tsara io andron'ny taona vaovao io. Ho an'ny zanatra navalona, mbola amin'ny volana jolay ny fankalazana io taom-baovao io. Kolotsaina nentin'ny tandrefana no nitondran'ireo fikambanana hafa amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy raha nambaran'izy ireo. Veritsika fa tsy taom-baovao io, fa io andro izay ataon'io dia lazainy zareo any amin'ny tany tandrefana hoe printemps, mialatsiny raha miteny an'izay, lohataona. Fa ny tena alamady tsy ny taom-baovao dia fa 20 ny volana jolay fanamarinana azy. Zareo reo raha manisa dia ny masoandro ny jereny ny trano kultoraly. Izay raha manisa dia mivolana satria mivolana 20 andro miodidina ny tany, masoandro 30 andro manodidina ny tany. Tsy ampy zany ny isan'ny andro amin'ny taona malagasy 12 andro no tsy mahampy azy. Zay no mahatonga hoe tamin'ny heritaona fa 9 aogositra amin'ity taona ity 20 jolay amin'ny heritaona 20 jolay afaka heritaona n'iny 4 jolay mazava zany. Tsy mitovy jery amin'izay kosa nefa ny eo anivon'ny fitoasana izay mikarakara ny taom-baovao malagasy ho manodidina ny volana martsa sy aprily. Ankalazaina manomboka rahampitso ny taom-baovao malagasy ho azy ireo. Nisy ny fampisehoana sary tao amin'ny tahalarary asina nentina nanokafana ny fankalazana amin'ity taona ity ho an'ny trano kultoraly. Ny fampisehoana eto amin'ny velantseo ataontsika eto amin'ny tahalarary asina zany dia ny zahanao atao eto izy aseho vahoaka zany ny fomba amin'ireo foko maro samihafa eto amin'ny firenena. Amin'ny fotoana ny taom-baovao malagasy ohatr'izao zany dia anehoantsika hoe afaka mirahina amin'ny vanim-potoana anankiray malagasy, afaka maneho fihavanana amin'ny vanim-potoana anankiray ny taom-baovao ny malagasy rehetra eto Madagasikara. Tontolo ny fanatanjahantena lasa niatrika ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika ny ekipirenena malagasy eo amin'ny taranja kickboxing izay tao any Cameroun ny voalohany ka hatramin'ny 15 ny volana aprily ho avy izao. 20 menada no iaro ny vonina pirenena malagasy ka andraisantsika anjara avokoa ny sokajin-danja rehetra. Nampanantena fa andrombaka medaly volamena maro ireo mpiakatroka malagasy ireo fanadihadiana ao anatintsika. Ny torakandro teo ny ainga tetsy amin'ny siaranam-piaramanidina iraisam-pirenena tetsy ivato ny délégationna malagasy iady ny tompon-daka ny Afrika. Andian'ny faefatra izay atao any Cameroun. Ny voalohany ka hatramin'ny 9 volana aprily ho avy izao ity. 20 nisan'ireo délégationna iaro ny vonina pirenena.
amin'izay aiady kickboxing izay. Vonona sy nampanantena ireo mpikatroka rehetra. Fehitrenan'ny championnat d'Afrique ao Cameroun dia efa vonona tsara mihitsy ny tena robaka amin'ny médaille volamena moa ny tanjona zany satria efa ampy tsara ny fanomanantena sy ny fanampiana izay nataon'ny président fédération sy bien motivé tsara zany ny combattant rehetrarehetra loatra amin'izao. Manome toky sy manantena fanantenana ho anareo malagasy fa hitondra vokatra Severin ho an'ny Madagasikara. Pililo vonina tsara amin'ity championnat d'Afrique fa efa-tsy ty ary tena fonosako vy fa za tsy raha te occasion amin'ity fa tsy mety médaille d'or aho. Mampanantena anareo malagasy fa hitondra médaille d'or miverina fa sady bata amin'ny fandresena ary mbola hitana ny laharana voaloha Madagasikara fa tsy ho faharotsony amin'ity. Voalohany dia misaotran'Andriamanitra aloha fa tanteraka ty championnat d'Afrique any Cameroun ity. Manome toky fa hitondra médaille d'or modèle tanin-jazany. Sikajy-danja 51 zany dia misy an'ny Bilisy Menavolo, 54 kg misy an'ny Johnny Severin, 57 kg misy an'ny Naval sy Fazarali, 60 kg misy an'ny Rojo Lalaina sy Julien, 63 kg izay ahitana Lirababany sy Todsoa, 67 kg misy an'ny Jimmy sy Voary, ary eo amin'ny 71 kg misy an'ny Alpha, 75 Mahery. Zay zany izy. Eo amin'ny vehivavy indray misy an'ny Mioro amin'ny 48 kg, 52 kg misy an'ny Faratina sy Fahendrena, ary eo amin'ny 56 kg misy an'ny Yaline, 60 kg Yalida. Zay zany ireo combattant entinay amin'ny championnat d'Afrique. Tena ataoko hoe vonona tanteraka zany ny sain'ireto ankizy reto, ny sain'ny mpitarika, ny saina mpitatana satria manana fanantenana hitondra vokatra farak'izay tsaratsika. Tsara noho ny teo aloha zany ny tena tadiavina. Mazava ho azy fa medaly volamena maro no azontsika eto Madagasikara amin'ity andiany faefatra eo amin'ny aiady kickboxing ity satria dia andraisantsika anjara avokoa ny sokajin-danja rehetra. Efa nambaranao teny am-piandohana dia manana vahiny ny fampalalam-baovao ao anatin'ny fandaharana question d'actu tsy izay zany fa idama izay sady mpanakanto no mpandinika fiarahamonina hitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny fomba fijeriny ny fahatsiarovana ny 20 Martsa 1700 sy 710 araha vatrany ara. Tonga soa indray tao anatin'ny fandaharana question d'actu topoko lasy topoko vavy amin'izao sabotsy alina izao manasanao mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany indray. Efa no jerevantsika hitantsika teny amin'ny fiatomboan'ny vaovao teo fa ny fankalazana ny fa-20 ny volana Martsa ny fahatsiarovana ny marimarina kokoa ny daty ny fa-20 Martsa 1700 sy 710 no mibahan-toerana amin'ny ity androany ity no izy izay ahatsiarovantsika daty manatantara ihany koa eo amin'ny fiainan'ny firenena malagasy dia ny famerenana fiadiana ho an'ny famerenana indray ny fahaleovantenan'ny malagasy tamin'izany andro izany ary izay nandraisan'ireo mahery fo analy ny anjara ho amin'izay fiadiana ny famerenana ny fahaleovantena malagasy izay vahintsika amin'ity androany ity ary dia rasolofondrasolo zafimaleo na fantatritsika amin'ny anarana mahazatra hoe dama izy moa dia mpandinika fiarahamonina fa eo ihany koa ma mpanakanto azy tonga soa tao anatin'ny fandaharana question d'actu. Miarabanao dia miarabantsika rehetra ny tokantrano. Eny ary ny 17 Martsa araka ny voalazako teo no resahantsika eto amin'ity fandaharan'ity androany. Ny zavatra tiako anontaniana voalohany indrindra satria manidikitika ihany no maheno. Misy ohatra ny androany ny taranaky ny MDRM izay nanao fampiratiana na nasongadina fa ny frantsay no tena isany hoe nanosika ny tolon'ny 17 Martsa 1770 ny eo ihany koa izay efa ino moa zany feo eno hatramin'izay ihany koa ny hoe ny tolon'ireo mahery fo inona marina ny zavanitranga avy aiza no ny atombohan'izay tolon'izay raha ny fandiniana. Tsara jerentsika ny tantara vetivety fotsiny hoe naninona moa no nozanahantsika malagasy nozanahantsika satria tamin'izany fotoana zany fitombeny zany hoe tamin'ny taona fahampanjaka dia ny frantsay efa tody zany amin'ilay hoe roborobo be zany ny orinasan'zareo mpanodina akora toy ny pétrole, toy ny charbon, toy ny landihazo
andinana ny orinasan'ny goavana be any Eropa. Madagasikara nefa tamin'izany mbola fitondrana fahampanjaka. Zay aloha zany. Dia noho zany nampilendalendany reo orinasa be reo ny akora zay misy aty arenantsika eto Madagasikara. Dia Madagasikara zany anisan'ny tany natao vatsy, nangalana vatsy, zany hoe marimarina koa natao sopitra fangalana harena na ankibony tany na ambony tany, ampidinana andreo orinasa goavana tany Frantsa reo. Dia nataon'zareo hoe apetraka eto zany le rafitra fitondrana fanjanahana ahafahana manao an'izay. Zay zany tsara fantatra zay tantara zay. Dia tao anatin'izay rafitra fanjanahana zay no niotra nisy heritsaina, herim-panahy, kolotsaina malagasy, misy malagasy matsiaro tena hoe voafaka mantsy ny rojo vian'ny fanandevozana, dia tonga indray ny rojo vy famatorana ny ara-tsaina. Dia teo zany misy malagasy zay nahita fianarana nianatra tany Epita, fanerasera tamin'izao tontolo zao, dia nahalala zany hoe tolom-panafahana. Zay zany tena marina hoe mbola mitohy ihany zany na dia afaka aza ny rojo vy, dia mbola mila vahana indray ny fatotra ara-tsaina. Dia nisy malagasy niady ho an'izay. Zay zany tena zava-dehibe. Zany hoe tsisy zay raha tsisy ny tsindry, raha tsisy le fanjanahana. Zany hoe ny fanjanahana ihany, ny rafim-panjanahana ihany no niteraka na tonga ny malagasy nitady an'le hoe maizy, tady an'izay le hoe fanalana an'le fatotra ara-tsaina. Zay zany le izy. Zay zany tena zava-dehibe. Rehefa avy eo indray hoe iza ny marina hoe io hoe avy amin'ny frantsay sa avy amin'ny anina ny tena marina amin'io zavatra io dia zao hoe nisy hetsika esaky ny faritra eran'ny Madagasikara, nisy malagasy zay nitady an'izay le maizy zay, nitady an'izay le hoe fanalana fatotra ara-tsaina zay. Zay zany le fahaleovan-tena. Io dia zavatra niainga eran'ny Madagasikara io. Rehefa avy eo indray hoe iza ny nahatonga anazy hoe zavatra efa vombana melova io sa nataon'ny frantsay nanao an'io. Dia zao tsy tokony tsy adonitsika fa rehefa misy tolom-panafahana ohatran'ireny teo amin'ny tantaran'ny firenena rehetra zay nanao an'izany, dia misy foana ny atao hoe piray tsy kombakomba amin'ilay mpanjanaka. Dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany mifamaofao be io resaka io. Fa ny zavatra azo tsahantsika aloha dia zao hoe mbola mitohy mandraka ankehitriny soa aloha fa mbola misy malagasy mitady amin'le hoe famahana an'le fatotra ara-tsaina amin'izao fotoana. Mandraka ankehitriny mbola misy malagasy mitady an'izany. Zay aloha zava-dehibe. Ary zao le hoe fahatsiarovana ny taona le 8 Martsa zao dia famahanana ary fanamafisana foana an'izay le hoe heritsaina, zay le kolotsaina mitady an'le hoe maizy atsika zay. Rehefa nitenenao teo mifamaofao be io resaka io, ny tiako antanina manaraka satria isan'ny hoe zavatra mifamaofao ihany koa ny isan'ny maty tao anatin'ny tolona 7 Martsa io. Zao zany ny maramila sy ny fitondrana mpanjanatany namono dia mazava ho azy fa amin'ny anaran'ny zon'olombelona dia akeleziny arak'izay azony atao ny isan'ny maty. Fa ho an'ny malagasy zay niaran'le tsindry sy le famonoana dia mazava ho azy fa akoatran'ireo malagasy voavony zareo tamin'ny vavabasy dia maro be reo malagasy maty ny anoanana nitsoka tany anaty ala. Reny zany le fahavoazana ankolaka zay nazon'ny malagasy. Ka zay zany ny mila jerentsika zay, tsy le voatifitra ny vavabasy ihany ny jerentsika fa ireo malagasy zay voatery nitsopinenana ary maty tany anaty ala. Ka efa miteny an'izay hoe fahavoazana ankolaka izay ihany ianao, ny zavatra hita moa zany hoe rehefa tonga le fankalazana ohatr'izao dia mijoro eo daholo le bekotro marolatra araka ny filazantsika azy. Misy le nitenenao hoe voatifitra ny vavabasy, mety hoe tsy maty dia akanga sisa nanamborana ny filazantsika anazy, fa misy ihany koa araka ny tenenao teo hoe nitsoaka tany anaty lavabato. Iza marina ary moa zany no sokajiana sy azo antsoina hoe bekotro marolatra izay omentsika omeny ny fanjakana an'le pension, iza daholo izy ireo, ahoana ny tokony masotsivana ametrahana an'izay hoe bekotro marolatra izay. Io zany dia resaka tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia nisy le hoe antota taratasy
amatarana ny olona rehetrarehetra zay nitolona tamin'izany satria anananjaro daholo nge ny olona mpitolona dia anananjaro koa ny lisitry ny malagasy zay nitolona tamin'izany dia tsika zany amin'izao fotoana zao afaka manokatra an'ireny antota taratasy zay tahiry taloha reny amatarana hoe iza marina moa no tena mpitolona tao anatin'le izy dia zavatra hitako hoe amin'ny alalan'ny lovatsofina amin'ny alalan'ny tantara zany hoe mila fotoana be mila fanadihadiana be lava be zany io resaka io dia zay adiditsika mianakavy manao an'izay zay satria zavatra tonga amin'ny fotoana hijerevana tsara hoe mba tsy hihinanam-bolony tsika amin'ny tantarantsika fa fotoana zao hoe tena hoe inona tokoa moa zany tena zavatra nitranga anadihaditsika ny tena marina tany tantarantsika tany aloha tany tsy ho 2020 ihany nge mars io ihany fa tantarantsika talohan'izay sy ny taorinan'izay mila ahitsy arenina tsara tantara tsy hoe ny zay nitantaran'ny mpanjanaka an'le izy fa ahoana koa fahitantsika malagasy ny tantarantsika zay zany mila adidy be zay fanarenana satria tsara tsy fantatsika ny tantarantsika dia tsy fantatsika hoe hoaitsika efa resaka n'izay hoe adidy sy andraikitry ny tsirairay zay ihany tsika misy ve raha araky ny eritreritranao hoe raha ny tokony ho izy sy ny hitsiny sy ny rariny ny fanonerana zay tokony omen'ny firenena frantsay ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ireo bekotro marolatra ireo eo ihany koa satria hatramin'izao ohatra fotsiny ny hoe ny ireo îles éparses zay mbola bodoiny mbola hiadivana eo amin'ny firenena frantsay sy malagasy inona ny tokony aiza ny tokony hipetraka ny adidy ny andraikitra ny zoany firenena tsirairay avy manoloana ny zavatra ohatran'izany ao aorianan'le vanim-potoana ny fanjanahantany tsy nisy vanim-potoana sarotra indrindra ho an'ireo malagasy zay nahasa nanohitra ny fitondrana mpanjanaka mazana be zany ary fantatra zareo tamin'izany fa miatra manaina izy fa nisy malagasy nanao an'izany ihany ary za tsy diso fanantenana ary mbola manantena fa mbola misy malagasy ankehitriny mbola vonona an'izany hoe mitady an'le maha izy atsika amin'ny lafiny hoe fanapahan-kevitra entina hiatrehana ny zao tontolo zao tsy afaka miatrika ny zao tontolo zao tsika raha tsy manana ny maha izy atsika dia izay nefa tsy tongatonga ho azy zay kolotsaina mitady ny maha izy zay fa io zany dia irahan'izay le hoe maha izy atsika zay irahan'le hoe fifamantorantsika teo amin'ny tantaratsika teo amin'ny tanitsika teo amin'ny fiarahamonina nisy atsika zany rehetrarehetra zany dia manosika atsika daholo hoe hitady an'izay hoe maha izy atsika malagasy zay ka amiko zany ny fitondrana mpanjanaka tamin'izany dia nanao mihitsy izy hoe famonoana olona amin'ny hery tsy mitovy lefina sy basy tafondro hery tsy mitovy ary mazava ho azy fa nisy firenena sasasasany zay nanaovan'ny frantsay fifonana mifona zareo mifony zay fa diso nataon'ireo mpitondranay teo aloha dia mifony zay dia misy an'izay zany mba hipetrahan'le hoe fifampifandraisana vaovao amin'ny tantara famadihana ny pejy ka zay zany hoe nisy ve zany teto amin'ny Madagasikara hoe tena voalaza ara-pomba ofisialy nisy tokoa ve ary nakalaza ena teto Madagasikara tokoa ve zany hoe fifonan'ny fitondrana frantsay tamin'ireo nataony fitondrana zokony zareo teo aloha zay zany mila jereny zay dia eo anatrehan'izany eo ihany zay le hoe tokony misy famatsim-bola fa ny tena goavana be mihitsy dia le resaka hoe valibabena nataony tokony manao valibabena ny frantsay tamin'ireo tanoratsika zay niady tany amin'ny ady lehibe faharoa niatrika ny reo mpanjanatany ny tsy mpanjanatany moa zany fa reo nazy ny fitondrany Hitlera zany dia nanampy be dehibe isika malagasy tao anatin'izany dia zay zany zay valibabena tokony atao frantsay atsika zay araka ny tokony izy tokoa ve arakaraky ny satria tamin'izany fotoana zany tena sarotra be nilaina daholo ny rehetrarehetrarehetra hitambarana andresena ny fasisme ka zay zany anisan'ny zava-dehibe koa hoe
anisan'ny zavatra hoe tokony fampirarahana daholo zany rehetrarehetra zany fampirarahana daholo zany satria tsy vitavita ho azy fotsiny hoe vitavita ho azy eny vita iny aloha dia andao ndray jerevana no avy samy afaka fa efa zava-baovao ndray zao fa mila arenina mila averina amin'ny loniny ny tantara mba samy ho tompona andraikitra eo amin'ny tantara isika na ny zarom-panjanaka teo aloha sy isika malagasy izay hiaran'le izy ohatrany sady tsy akitany hoe mandraka kehitriny mandraka kehitriny mpandinika fiarahamonina ianao tonga eto afaka mety misy antony itenenanao an'izay fa eo amin'izay hoe fandiniana amin'ny fiarahamonina izay indrindra ny zavatra mipetraka sy voizina hatramin'izay dia hoe fitiavan-tanindrazana goavana tsisy ohatr'izany no nitaona andreo mahery fo nitolona tamin'izany 7 Martsa 1797 izany ny fanontaniana tiako apetraka amin'izao fotoana izao dia hoe manahoana mety ho fahitanao ny hoe endriky ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny famolavolana amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ve mbola manana an'izay fitiavan-tanindrazana goavana izay ahafahana hoe raha sanatria misy hoe zavatra mitrangana hoe misy fiatsonan'ny tanora hiady ho an'ny tanindrazana mety mbola misy ny fahavononan'ireo teo aloha ireo ve mbola ao anatin'ilay tanora amin'izao fotoana izao raha ny fahitanao azy zao zany ny fahitako azy hoe ireo malagasy izay nasa niatrika an'le rafitra fanjanana dia ny herim-panahin'zareo nanosika an'zareo dia hoe izahay ponina eto Madagasikara mivelona eto ary zahay no tompony mananjo zay le fandeha zay dia tompony mananjo tany razana teo aloha ty dia zay tompony mananjo zay mivelona anty tany razana ty velona amin'ny tany eto Madagasikara amin'ny zavaboary sy ny rehetrarehetra dia misy an'izay le hoe piray tany razana piray tanàna piray faritra zay zany tao ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ireo malagasy ireo zany mahatsiaro tena hoe ohatrany hoe nareo tsy tompony zay ny tompony arenanareo satria eo amin'le hoe fahazahoana afaka mivelona azahoana tombontsoa amin'ny fitandrana ny arena eto Madagasikara dia eo zany le izy hoe mahatsiaro tena zany ny malagasy tamin'izany hoe voahika hoe nareo tsy tompony arenanareo fa zay no tompony zay zany fa inareo ho ataonay pikarama zay zany mila jerena tsara zay hoe lasa pikarama fotsiny fa tsy tompony mananjo dia eo no mipetraka amin'ny tanorantsika malagasy ny olana ho an'ny tanorantsika malagasy dia izao za tanora teo aloha dia tsapako zany tsika tsy mila hoe fatorana senina tsony ohatrany tamin'ny fanjanahantany fa voafatotra ara-kolotsaina voafatotra ara-tsaina ny tanora malagasy ary voafatotra ny kolotsaina tandrefana eo zany le izy ahoana nefa no natonga zany dia ny programma mpampianarantsika eto Madagasikara tompoko dia tsy manampy mihitsy ny tanora amaha an'io fatotra amin'ilay kolotsaina avy andrefana io fa vao mainka aza mampiroborobo manamafy an'ilay fatotra mba hahatonga ny tanora malagasy ho mpanjifa mahery fo sy manara-penitra zafady fa somary masisika ihany fa zany ny zava-misy noho izany dia zao mila hampahafantarina atsika eto Madagasikara ao atao anatin'ny programma fampianarantsika ny fampahafantarana ny tanora ireo arenantsika rehetra ny akibony tany sy ambony tany mila hampahafantarana ny tanorantsika daholo zany ary hampahalalana azy ary ny fomba entina hitantanana an'ireo fomba entina hitrandrahana an'ireo ny fampitovana ny sainy zareo hitrandraka an'ireo arenantsika ireo zany no tosika amahana ny fatotra ara-kolotsaina avy any andrefana tolom-panafahana zany mbola mitohy ary amin'ny alalan'ny fanatsarana ny votoatin'ny programma fampianarantsika no anaovantsika an'izany ho an'ny tanorantsika satria ireo aren'ireo no mampatonga ny zao tontolo zao mitsiriritra sy mitrandraka ny mahatonga zareo hitrandraka eto Madagasikara fa ny ponina Madagasikara nge tsy manina fa hanaovana asa sosialy kely nareo mena zao kely nareo fa ny arenantsika nefa ny tanorantsika tsy voahomana zay zany ny fahitako azy eny ary aty hevitra misokatra izay tenina marana ny dama ny fandarana androany izay ihany koa no mamarana ity fandarana question d'actu ity ho amin'ny ity sabotsy 7 Martsa 2024 ity amezako fotoana ho anao ho amin'ny herin'ny toy izao indray velomary tompoko
Isaorany ianao namana Ilda Sinjona pita izay fanazavana misimisy kokoa makasika ny tantara ny 7 Martsa izay fa eto am-pamararana dia ampatsahivana antsika ampijery sy mpanaraka ny KOLO TV ary ny KOLO FM fa manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao dia isy ny fandaharana manokana isan'andro arahanao amin'izany radio izany izany hoe ny 7:30 fandaharana izay anomboka amin'ny 7 sasany maraina ary aharitra ora iray fandaharana io ahitana vahiny ary eo ihany koa ny famakafakana iarahana amin'ireo mpanao gazety sy mpiaino amin'ny antso antarobia moa zany izay sehatra ho antsika mpiaino rehetra. Fandaharana iray izay totosaina iarahana ny mpanao gazety 5 avy ao amin'ny vondrona Ultima Meda mpanao gazety taratra courrier ary les nouvelles sy ny mpanao gazety eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM ao anatin'ny vondrona SMPC izay misy ny fahita lavitra KOLO TV sy ny onjam-peo KOLO FM. Manomboka amin'ny alatsinainy araka izany dia arahintsika mianakavy izay fanadihadiana izay ary manasa antsika tsy hisaraka aminay isan'andro manomboka amin'ny 7 ora sy sasany maharitra hatramin'ny 10 ora sasany maraina. Dia iny ihany koa no entiko manakatona tanteraka izao fampalalam-baovao izao ankasitrano tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Mandrapita fa tompoko lahy sy tompoko vavy.